teny fiainana. Sambatra no mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Salamo 7:10 ny andiny voalohany sy ny faharo. Ry havana malala, te ho sambatra va ianao? Izany ny fanontaniana apetrako aminao amin'ity maraina voavoa ity. Te ho sambatra va ianao? Ny fahasambarana dia izao, ny mandeha amin'ny lalana mahitsy. Ny fahasambarana dia izao, ny mandeha manaraka ny lalàn'i Jehovah Andriamanitra. Io ny lalana mahitsy izay lazaina io. Tsy ny lalana izay ampianarina izao tontolo izao anao ho mahitsy no lalana mahitsy, fa izay lalàn'i Jehovah Andriamanitra no mahitsy. Amin'izany lalana ny Jehovah Andriamanitra izany nefa dia izao, tsy maintsy misy fahoriana eny am-pandehanana, tsy maintsy misy azo fijaliana ho lanjainao eny am-pandehanana, satria izany ny lalana noforonin'i Jehovah Andriamanitra handehanantsika. Fa izao ny tsy maintsy tsarovy, lalam-pahasambarana izany. Tsy takatra ny saina izany hoe lalana misy azo fijaliana nefa lalana mahasambatra. Jehovah Andriamanitra no mahay an'izany. Tadio fa rehefa manaraka ny lalàn'i Jehovah ianao dia mahita fifaliana ianao na dia mitondra azo fijaliana aza. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony, izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra, izay manaraka ny didin'Andriamanitra, izy ny tena sambatra ry havana. Amin'ny olona tsy mino dia ohatra ny zavatra terena na ohatra ny zavatra tsy vokatra ny fo ny manaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra, ka tsy ahitany fahasambarana izany, tsy ahitany fitsaharana izany, satria ohatra ny hoe terena manta izy anaraka an'izany. Fa ho an'ny olona mino kosa izay manaiky fa Jehovah Andriamanitra ny tompo sy mpamonjy ny fiainany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia izao fahasambarana ho azy ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Ho anao izay miaino izao tenin'Andriamanitra, teny fiainana maraina izao, mahatsiaro sambatra ve ianao manaraka ny tenin'Andriamanitra sy manao ny sitrapon'Andriamanitra, sa mahatsiaro mijaly? Raha mahatsiaro mijaly ianao dia tadio mbola tsy velona ao anatinao ny finoana. Androany dia ampahafantariko anao, manara ny tenin'Andriamanitra, manara ny lalana mahitsy izay tarihan'i Jehovah Andriamanitra anao. Fa na dia mafy sy mangidy aza indraindray tsy maintsy izakana ny azo fijaliana eny, dia fahasambarana ho anao izany. Omanin'Andriamanitra ho anao ilay fiadanana mandrakizay, manam-pitsaharana ny fanahinao ary faly ianao eny am-pandehanana hoe na dia mafy aza ny lalana alehako dia izao misy anankiray izay mitantana ny fiainako, dia Jesosy Kristy, ary lalana hitantanany ahy dia hiditra any amin'ny vavahadin'ny lanitra mandrakizay. Matoka izany teny izany ry havana, ary aza malahelo ny fonao, aza ketraka ny fonao, ary aza tezitra koa amin'izay hitantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Fa eno ny fitantanany, arao ny didiny, arao ny fitsipika apetrany, fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.